namana mystère lohahevitra misa fito ireo zany no eritreretana fa hitondrana fanazavana. Manahoana ny zava-misy maneran-tany aloha zany alohan'ny ideratsika ny raharaha ny Madagasikara. Misaotra anao Ntakonena Soa, miarabanao miarabany mpiaino sy ny mpijery tena goister Kavinindra ho azo akasitrahana ny fiadanana eny tompoko lohahevitra fito tokoa no entiko. Raha tsy hitako ao arahako le lalana tiako nitondana azy fa miezaka manjoy tsara ny lamina ao apetraka ao. Voalohany zany metraka moa mikasika ny avondrindra. Ny voninahitra ny avondrindra tsy maintsy amin'azy an'izay aloha. Androany aloha zany mampahany lehibe. Ny ao anatin'io dia tiako mametraka ny hoe tsy misy fahefana tsy avy amin'ny avondrindra. Mazava izay, mety maro ny efa mifantatra tokony andiny resaka an'izay. Ary ny avondrindra dia miaina sy olo mandrakariva tsy izay vahoaka voafidiny. Eo tsika mety misapana kely. Dia misy olona ahiny manokana zany. Dia tsy mitany olona na firenena manisy ratsy ny olona na ny vahoaka voafidy ny avondrindra. Eo koa tsika dia masaira kely hoe ka misy an'izany. Ary mahatonga firenena mikorofana dia satria misy vahoaka ny avondrindra ataon'ny mpiara-piainana tsinitsininy na hotahotany amin'ny firenena. Averiko tsara, tsy vahoaka mafy atoka, tsy vahoaka maditra, na tsy vahoaka be saina fotsiny satria taranak'Israely izahay. Fa averiko tsara hoe vahoaka an'Israely, vahoaka ny avondrindra, mitodika ny avondrindra, manandratra ny avondrindra, miaina eo ambanin'ny tahotra sy ny didiny avondrindra. Mazava ka mazava teneniko eo dia izay vao mipetraka ny zavatra teneniko teo hoe tsy azo totany ireo vahoaka ireo raha amin'izay lalan'izay. Izay aloha zany tsara fantatsika. Dia ny mamarana an'iny misy fanontaniana petraka anatin'izay momba antsika malagasy hoe ny avondrindra sa sao nafoy antsika izy amin'izao vaninandro tenenana izao valiny a. Misy mpitizy mpaminany eto amin'ny firenena ka raha mihaino sy manoa io hirako io ty firenena ity dia omba marimarina azy ny fitahiany avondrindra. Aokanaiza ny natsofotra. Tsy ny tenako ny jery anareo, tsy izany no lanjalanjainareo, fa raha ny tena hiraka ny avondrindra dia manandratra ny avondrindra sy ny asa manontolo ny tenako. Ary ho an'ny tena mahafantatra dia malala an'izany, ho an'ny tsy mahafantatra moa dia ohatran'ny hoe mideradera tena eto angamba amin'izao fotoana izao. Dia apitako izay, tsy maintsy apetrako satria hitanao maso aho a. Manaraka azao tontolo izao resaka politika na toko hoe geostratezika dia nilazantsika azy. Averiko aloha tsy indrindra tsara ny hoe mihemasika sy mihemahilovaika ny tsingry ataon'ny firenendehibe eto ambonin'ny tany. Azontsika atao ve ny mifanandrina ary na mifandahatra amin'izareo amin'izao fotoana izao. Tsara toerana ve tsika, afaka manao an'izany ve tsika, mendrika anao an'izany ve tsika, sa aleo mifotra tahaka an'izay foretana hatramin'izay dia manao andevon'olona eto dia ambakambakain'ny olona eto dia migonongonona lava eto dia mitaraindrena lava eto fa ny olona manao izay ataony. Valiny a tokony apetrako tsara hoe efa nambarako ombeny amin'ity firenena ity sy amin'ilay firenena manindry aloha. Ity firenena ity aloha hahatreto amin'ny fotoana itenenantsika dia tena ny ankamaroany mpanompo sampy, ny ankamaroany mpilalao ody gasy, mpanao izao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapony avondrindra. Mety itenenao manao hoe resam-piangonana indray zany ny avondrindra no resahako eto. Ilay nanao ny volana ny masoandro ny kitana nahatra ny abakavan-danitra nanao ny vovoka any amin'ny olonao, ny oroko ny olona fitsava-maranaina. Eo ny resaka petraka. Io zao hoe tsy manaraka izay fenitra sy izay tokony fantatsika ambadika izany tsika dia tsy indrindra olona eto aloha. Lavabe ny resaka ambadika iny fa tsy hitako fotsifotsiny hoe ny raisam-pirenena no mapetraka satria ny iraky ny avondrindra dia mitsadrese aminareo raisam-pirenena hoe izay rehetra ataonareo aminay ihany no miverina aminareo. Ny raisam-pirenena raha vao manisy ratsy a Madagasikara dia mivaly ratsy, raha vao manisy tsara Madagasikara dia mivaly tsara aminazy. Avetsy zany teny zany, avetsy zany miainga tsy avaizana avaizany. Nisy antso nataoko tamin'ny faraparana anao hoe 5 septambra ofisiely androany ny tenenako an'ity ny zavatrantanga teto Madagasikara fa teny ny iraky ny avondrindra androany dia manao hoe hanao ahoana zany zao nitranga Frantsa sy any amin'ny tandrefana any vokatry ny hetsika nataon'izareo iny.
misy firenena hafa koa voakasikasika izany anao ahoana re ny hery iraisam-pirenena no mikotroka ny fanakorontanana eto amintsika tsy resaka olana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra no fototry ny hetsika ka saina atao androany tsy olana amin'ny delestazy ihany koa fa fanakorontanana ataon'ny anivelany hoy mistery mpandinika ny rarao avy rahantsika toy izao teo amin'ny fandraisam-peoninjaka Andriana Vonsoa. Ny tiako apita aloha dia hoe tsy avy amintsika malagasy io fa ao an-damositsika tondra zany sy ny mpanohatra dia misy hery iraisam-pirenena tonga dia izay no resahako aloha tsy fitahantsika ny vahoaka madinika aloha tsy fitahantsika ny malagasy fantatsika ny zava-misy aoka zava ny resaka ny amin'ny olana ara-tsosialy izay lalovantsika isan'andro afaka anaovana fandara zany dia resahana ny hoe inona maratsy inona ny takan'izany fa ny azoko apita fotsiny mamaika dia hoe tsy no isika no antony ny ofetsehana io hoe tikagabe ianao mihaino hoe ngatsy le rano ngatsy le jiro ngatsy le fampanantenana sy tanteraka fa dia apetraka tsara ny hoe ny iraisam-pirenena no manana tombotsoa-rovana ary atao hoe mivoy ambadika ny hetsika tahaka ny tiana atao rampitsio tiako apetraka ny hoe tena koa tsy momba ny azy tsy momba ny aroa ary tsy manohana na antoko politika izy na antoko politika izy dia tsindriko tsara zany mahiraka ny avinirany tenako manana didy mahafantatra amin'ny ara-panahy mahatily satria mpitily ny tenako anatin'ny raharaha mpaminaniraka ny avinirao izy dia mahatsinjo dia milaza aminao hoe mitany amin'ny ambadika izay lalolo avintsika misy tombotsoa zany arovan'ny vahiny mety ho voaresaka koa rehefa avy eo dia tia nisy korotana eto Madagasikara tsy korotana fekorotana ny tiana atao tonga dia tsindriko tsara fa fahampitehana tokony ho mailo hatrany isika malagasy satria ny arenantsika sy ny toe-karen'ny Madagasikara mihitsy no tian'izy ireo ka amboleny ny hery iraisam-pirenena korontana raha tsika toy izao hatrany ny fanehoan-kevitra. Malaza moa ny hoe Nepal mitovitovy amin'ny tany Nepal reny dia daviny tsy resahako hoe tombotsoa an'izay mahita tombo manokana ny amin'ny hoe amalifaty zay sy ny takan'izany zany resaka hafa fa tiako apetraka fotsiny dia hoe potehana ny infrastructure rehetrarehetra potehana daholo izy azo potehana rehetrarehetra dia midiny Madagasikara io raha amin'izao toerana misy azy zao zany izy dia miverina any amin'ny taona tahaka ny tany amin'ny taona 7 verina andray ny firenenao dia raha pitsy afaka petso izy ihany no ametraka eo tandremo aso diso izy ny nanala dia izy ny mametraka fa tsy hoe avelana anao anao raharaha anakorotana sy animba hiady an-trano dia avo dia hoe anao nanana safidy tsy marina zany tsy mbola tonga tsika any amin'ilay sosikevitra izay ho resahako rehefa avy hoe rehefa tsy mbola dalo amin'izany nge dia ho voavitaka foana fa mitenana fohy amin'iny zavatra iny dia hoe misy tombotsoa arova ny iraisam-pirenena dia tsindriko tsara hoe eto any mivantana satria kely amin'ny fotoana ny tandrefana no manana olana voalohany eto Madagasikara ary tsy mety tsony ny ampimambana ataon'ny fahiny manomboka misy rivotra mitsoka manerana an'izao tontolo izao fantatsika ny fandrosoany ny tatsinanana Chine Russie tsy resahako aloha ny hafa izay manelingelina be dia misy hevitra zany no ambadika ao ny hoe hamotika tsy manakorotana fotsiny ao izay valifatiny tsirairay ihany anazy zany fa ny tena mamaky azy dia miady an-trano aloha anao dia voa midina le toe-karena sy ny rehetrarehetra rehefa tafidina ambany eo dia mametraka olona izy tsy maintsy manaiky ianao amin'izay fotoana satria dia efa nataoko hoe izay atao hoentiny no verinany ka mpaminany no milaza donc tsy maintsy misy zavatra hitranga ao miandry an'izany tsika inona zavatra hipoaka be ao misy ampahany aloha tiako apetraka hoe raha fantatsika tsara na mpanao gazety malagasy miazakazaka mafy mihitsy la Frantsa nisy kabana paraparantoso tena nandona ny olona mihitsiny ohatry ny fanomanana ny Frantsa tena hoe tena mafy dia mafy mihitsy hatrany hoe fa voizanjana ka tsy vonona moa izany ka ve la Frantsa ohatry ny hoe efa tena miperinady araky ny teniko tokoa tena miperinady zao tontolo zao malaza nareo iheno aloha zany misy ampahana hevitra izay ambarako ao mivaovao zany maraina anareo radio Antsy izy io manaraka dia ny hoe 24 volana oktobra tokoa ny anio vidina manokana reny ny dirana teo sy ny lazana ny hevitra fa fandrofian-javatra tiako apetraka tsara ny hoe tsindriko mandrakariva efa napetraka ohatra ny avo indrindra zao firenena zao ilay nanao ny volana masoandro mikitanao izay any ny aina vovoka any amin'ny orontsika menakavy io atsy amin'ny zavamananainy
tsy voavaropahatry ny tsy fariparitana koa aloha mba tsy fananganana. Ny manaraka an'izay a ny tsindry ny resam-pirenena izay napetraka Manjakariva ao anatina efa amperinady isika. Dia averiko ny hoe paika sy tetika ataona Frantsa sy ny Eoropeana io amboarina amin'ny atao amin'ny Russie hoe anapoaka ady ka raha ohatra mandeha ilay ady vetivety dia rehefa avy eo milamina fotsiny zava-misy ny Russie mantafoana. Hatraizany ny fahamarinana zavatra teneniny fa dia lavo foana ilay zava-misy aloha hoe tsy izay tsy manana olana amina Frantsa sy ny vahoaka. Le chef d'état-major français affirme que la France doit accepter de perdre ses enfants sur le front russe. Considérez-vous cela comme une provocation directe contre la Russie? Merci. Non, c'est pas une provocation, c'est de la peur. La provocation nécessite d'abord une capacité. Et la France d'aujourd'hui n'a ni l'autonomie militaire, ni la volonté politique de mener une guerre contre la Russie. Ce que vous appelez une déclaration ressemble davantage à un message adressé à Washington qu'à Moscou. La Russie n'a aucune intention hostile envers le peuple français. Mais si certains dirigeants souhaitent envoyer leurs jeunes mourir pour une cause qui n'est pas la leur, c'est leur décision, pas la nôtre. Nous n'avons pas à réagir à des discours dictés par la peur ou par la pression de l'OTAN. Vous voulez une vérité dérangeante? La France n'est plus un acteur stratégique. Elle exécute. Elle ne décide plus. Et ceux qui parlent de perdre des enfants savent très bien qu'ils n'iront jamais eux-mêmes sur le front. Ce ne sont pas leurs fils qu'on enverra mourir, mais ceux de parents qui ne savent même pas situer l'Ukraine sur une carte et qui devront pourtant payer le prix ultime. Si la France veut la paix, elle l'aura. Si elle veut suivre l'escalade américaine, elle sera entraînée dans une dynamique qui la dépassera. Tiako apetraka dia zao le sarisarinady na le ady tena ataon'ny Frantsa sy tiany atao satria tena mihomana amin'izany izy dia io le ataoko hoe ady tselika tanteraka ny faminaniana anatin'izany fa hoe hatraizany ho fisehony dia irahantsika hitsy izay mitsiny maneran-tany ka mitetika la Frantsa anapoaka ady faran'izay goavana mba hahafahany maninona révélation alasarina androany mamerina rindra vaovao indray satria izy efa kely ery zay hoe le nouvel ordre mondial sa ampahany lalana makany dia mitetika izy hoe rehefa mirefitra zany zao tontolo zao dia variana amin'ny ady vaovao dia hiteny ndray Frantsa hoe zay koa hiakatra ambony latabatra ohatr' izao dia mba hiteny ohatry ny taorianany ady lehibe non tsy manana zany toerana zany tsy nareo kely ery nareo fantatrao zany dia zao ny toka indisy kely sy fampizarako aminareo hoe zay nitenenina teto zay atao a Madagasikara zay zavatra atao eto dia miseho any amin'ilay mpanao azy zany hoe manisy ratsatsika amina fomba ahoana izy dia jerentsika mifavazany mitovy amin'izay ataontsika izay fa amin'ny ampleur dimension goavana be any amin'ilay firenena mahafinafina zava-mino fantakatrao tiako apetraka fotsiny ivelany mba tsy hampiasa sainanao dia hoe zay manisy soa an'Israël tahaka misy soa Madagasikara dia avotany avin'iny izy amin'inona na amin'inona fa zay manisy ratsy an'ireo dia ahita raharaha izy lehibe zany. Fatelo afatra mety efa ny mpanapaka amin'ny firenena ny filoha Jaina ny Mikael voalohany aloha zany ny afatra zany dia misy faneho-kevitra nataony amin'ny tontolo filoha zay nalainy tamin'ny tamin'ny Paoly amin'ny baiboly zay fakeno matetika io amin'ny romanina fahatelo ambin'ny folo izy iny ngambany dia miresaka momba ny hoe mpanapaka sy ny fahefana ny fanamarihana avy hatrany no etiko dia ny hoe tena nanaitra na Antsakandrina François ny faneho-kevitry ny filoha satria ny antony dia hoe misy notraisko atao kelikely hoe natonga taitra dia zao itoko sandiny io dia vampitsihany avinena tamiko nandritra ny taona maro fa tsy nolazaiko tsy noteneniko ny mpanapaka teto amin'ny firenena mihitsy apetrako tsara zany taitra dia taitra ho amin'ny tenako rehefa nahain'ny filoha ny tenany io izy no miteny fanontaniana apetrako hoe izy reny no bitsibitsika taminy ka natonga azy tenany io izy fotsiny ihany be zavatra marako dia zao efa teny latsaka moa iny tsisy azo atao fa dia zao adidinao sy ny avondrindra ny fiheverana ny teny iny any mantofiloha ary hoaraka ny lahany avondrindra fa tsy araka sitrapony olona fantanterahana azy olokendry ianao matakatra ny hevitra tiako ambara manaraka an'izay dia misy hafitra lehibe koa toko ampita ihany satria kitianao ny baiboly nampiasainao ilay teny
dia apitako amin'ny mpiaramiasa sy mpiazakazaka rehetra satria miaramilonareo no mitana ndraikitra amin'ny firenena dia hoe voalaza koa any amin'ny tokisy andiny ihany mikasika hoe mila mahay mionona amin'ny karamazy omena ny mitafika zany didiny avindrindra zany izy io zany dia hoe tsy manao kolikoly tsy mandray ambadimadika satria misy firenena lehibe manome volanareo moramora ohatra na manampitambanareo zavatra ohatra nytao tahaka ny tamin'ny filoha teo sy ny hafa dia lavinareo zay tsy maintsy lavinareo zay satria zay nididy avy amin'ny avanina minatsaka aminareo tsy sarotra manao an'izany fa rehefa tonga ilay fotoana mety mahateritery agnampa dia mety eritreritra zavatra hafa nareo dia hoe za hoe afampianareo karamanareo satria tena izany mihitsy nomenanareo ny karama ary tsy mialina any amin'izany niraky naminety tsy mahazo mialina any amin'izany miendrika anareo reny karama reny malalaka tsy ahakely anankiray izy moa ny tena manam-pahefana ny tena manam-pahefana sy ny tena mpanapaka dia ny avo indrindra ny hevitra zany dia hoe ny avo indrindra no ambony ny fanapahana rehetra ka ny avo indrindra re no avelantsika anapaka eto amin'ity firenena ity na any an-takonana na eo masomaso dia androso firenena izao manaraka mila ositra sodrano avy amin'ny avo indrindra ny fanapahana sy fitondrana ny firenena nataoko tamin'ny filoha afy zany dia saka aminao ndre mito filoha nanambary anao to efa mitady olona navitra azy ny firenena ianao nefa milaza fa hoe ny mpitondra efa eo fa mandeha tsara ny lamina rehetrarehetra fanohatra ve zany tenin'ny mistery zany sa misy ifandraisana miverina kely tamin'ny resakitsika sy no farany décembre 2024 zany no tapitra ny ositra tsy tsodrano fa ositra tamin'ny andriamatofokoa berinasa kehitriny tena nytany anao tamin'izay fotoana zay hoe nidika an'izany ve ohatrany hoe tapitra ny fepotona fitondrany io zany tsy zay tsy zay oa fa ny ositra ny tapitra dia mila ny ositra vaovao ary zay mahatonga miantso anazy hoe ianao aloha zany efa privilégié fangay fa nandray ositra tokoa moa andriamatoa Rajoelina nandray ositra taiza izy dia ina le ositra niraisiny eny toko androandro koa ny reveleko ampahany satria fa tamin'ny heriny efa nitazomiko aloha mystère ampahany azoko ambana dia hoe mitovitovy petraka tsara tamin'ny ositra azon'andriamatoa erajaona mampianina ny ositra azon'andriamatoa filoha ajany koa le mystère fa zany hoe tsy maintsy mandray ositra amin'ny mystère tokoa ve zany ny olona rehetrarehetra sa hoe dinganiko araha tianao dia amin'izay mamaly an'izay koa ny anapaka sy tondra n'ity firenena ity dia adidiko ny mameno ositra sy ny tsodrano an'ilay olona aveloko tsara zay tianao an'izany tsy isan-kanana zay tianao an'izany mahazo manao izy fa ny ositra avy amin'ny avindrina araka ny nambarako teo mazava hoe tsy maintsy mena avy amin'ny avindrindra an'izay mpanapaka zay le miara-miaso izy ateo tiako tsindrina kely anefa zao zavatra zao mety misy olona mahazo ositra fa tsy nahazo tsodrano tahaka ny folo Rajoelina moa zany amin'izao fotoana tsy nisy tsodrano le satria tsy nomena azy mivantana satria dia ositra fotsiny lasa tany fa tsy afaka manala an'io mihitsy ianao rehefa mandray ny ositra io olona io dia zany no raisina le ositra mystère zany ositra zany fahafantaran'ny olona azy dia hoe ositra avy amin'Andriamanitra tahaka nanosorana ny Davida ho mpanjaka avy amin'ny avinindra tsisy ositra avy amin'ny olona tsy mahay zavatra tsika ary mandainga raha tsika no mavita ny saosao fa mpitondra tsika dia manome tanana tsika miaso anatiny fa tsy tsika no zava raha mirehareny amin'izany dia fatsoina fa dia mivonahitra ho any avinindra reriany mialohany ao anatsika tsy fantatro izy ve zany na tsisy dia misy zavatra mbahambaraka satria tsy fantatro ny hoe ho tanteraka sy tsy tanteraka tsy voatery ho tanteraka mantsy fa ny faniriko zany ny ao anatsika dia izay sitraky ny avinina no tsy maintsy ho tanteraka moa dia afatra no fampizarako aminao andriamatoa filoha eo ambany tana mahiriny avinindra manao hoe hiazo nanao amin'ny tanana mahiriny aniny avinindra ka hitantananao tanteraka sitraky dia izay sitraky ny reriany ho voninahitra nalala amen mino fa tafita zay fa efatra pitodika amin'ny manam-pahefana kosa nay dia apitako koa ny aminareo manam-pahefana hoe nampindamina fahefana daholo nareo
amin'nisitra anao na sombam-baoaka anao na talepahatra anao na zay mety hoe sehatra iasanao nampinamina fahefana dia hoy ny eraky lavinina manao hoe samy tsaraina amin'izay asa sy adida manandraikitra na tsoroanareo nareo dia ny avinina ny tsaranareo ka hoe mandehala mahitsy sy ara-pamariana ary dia tsarovy fa ho tsaraina avokoa isika rehetra. Fadimy mitodika amin'ny vahoaka indray satria vatsika rehetra ny hafatra vahoaka dia hoe mandrenesana no tsy ambaranao ry vahoaka mpiray firenena mety be dia be ny zavatra lalovanao mety eritreretinao aza hoe tsy takatry ny tenany iraky ny avinindra fa nomeny avinindra lalana sy ny tarehany avinindra tamin'ny toerana sy tamin'ny toetra sy tamin'ny fomba samihafa ka zay niainanao zay rehetra apetraka tsara ny ainanao ry vahoaka sahirana ry vahoaka sahiranina dia efa nandalovany iraky ny avinindra ka raha misolovavanao amin'izao fotoana izao sy ny lazanao ny hafatra tokony ambaranao dia tena tsara toerana ahako. Misy lalana kosa tena tokony ataontsika amin'ny fanitsinan'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Miresaka moa tsika hoe toe-tsaina teo ny filopenena miresaka zany za moa mamitsinjy ny tenany iny sarotra manova toe-tsaina misy pitsopitsony zavatra fampiasa amin'io zavatra io amin'ny fotoana mamety azy mifampizara fahalalana everiko fa mety ho zava-dehibe zany fa ny ambaranao fotsiny dia hoe manao zay tokony atao anao ry vahoaka tsy hoe manao ny hetra ihany satria ny hetra zany rehefa tsisy asa avy anao anao hetra rehefa sahirana avy anao aloha hetra za tsy mampirisika anao aza manao an'izany fa apetraka hoe misy adidinao rehefa mamaky baiboly ianao dia ny fitondran-tena tsara samihafa anatin'io baiboly io no ankatananao dia nianao sy tsakitsakonao dia ombanao ny avinindra ary ampitodika anao amin'ny fahamarinany voninahitry narana. Fahinana ny antony mpisehatra politika rehetra efa nanambara mikasika ny hoe arao ny fitarihana nanambara ny tena mikasika ny amama ny hoe aiky malagasy samy malagasy na akory malagasy malagasy dia niteny keo ny tena mikasika ny Madagascar tous azimuts 3.0 ny matoa 3.0 dia misy plana zany ivoahana efa be ny mindana ny teny mampiasa azy mikolaka sy mivatana tsy adihevitra aminareo satria fireneny raha manana ary mamaika antsika ny fampifotana Madagascar fa ny ambarako dia ny hoe tsy maintsy misipolitra mitodika miaraka antsika ary raha azo atao dia manotrona ny filoha sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny fa enanenanenaneny ako mandeha fanjomara samihafa ihany mikasika ny tokony atao sy ny mety atao mba afahantsika mirosana tokony are. Mamarana sady ahako amin'ny fafito miresaka le fondation antsika hoe hanao fanarenana za moa mamerina foana amin'ny antsy ataoko manao hoe le fondation dia le fondation frantsay le fondation vazaha efa ataony zany ary ao anatin'izao fotoana zao mihitsy izy manao azy fa misy koa ny le fondation io ataoko hoe zato isan-jato malagasy zany hoe tena isika mihitsy no mihevitra ny tokony atao efa nanao tolo-kevitra moa mikasika ny hoe misy taridalana anatina akory zany fa mbola ho avy fotoana amoahana zany amin'ny fotoana mamety azy amin'izao fotoana zao koa ny tenako zakany evolution dia mangataka feona amin'ny ministra zay tsy hotononoko anarana momba n'io resaka io sy ny mampita izay tokony ataoko ao anatin'le izy tsy mamily ny sainy ahako fa tahaky ny tsatokazo tsapanandalana tsy mihazona azy tsy andeha amin'izay lalana leny fa mihazona azy andinika kely amin'ny mahadidy ho an'ny tanindrazana. Miresaka le fondation antsika ny politika atsika dia fehizy ny toe-karena ny toe-karentsika nefa eo amperatana ny vahiny. Ny vahiny mihazona ny toe-karentsika eo ny frantsay manasaratsara ny karana amin'ny ampahany izay mantsy nitatsika dia izay no masatsika fa ny tena maombadika dia tandrefana frantsay indrindrindrindra aloha eo koa ny amerikana eo ny sinoa izay efa tena mamaritra sy mamikibikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra anikodaoda samihafa any ary mivatana azy akolaka. Dia apetraka tsara hoe raha voatazo ny tontolo ara-toe-karena ary ny politika atsika dia ahoana inona zany ty resaka fa le fondation ataontsika ity inona zany zao politika resantsika zao satria ny toe-karena mihitsy mihazona azy
tahaka manovonoviantsika tahaka miazakazaka manao vikinamina fa ny tiana be tao ambadika izany dia hoe manenjika tsika ohatra zao ny andriamatora vatomanga aza-donoina aloha tsy avokany tsy mpisolom-bavazy mihitsy fa aleo resahana mazava ny resaka zany andriamatora vatomanga mpandraha malagasy zany ngeka ray ampahadiminy arenana zany ny arenan'ireo ilay manan-karena be eto amin'ny firenena reo karana mitatana ny toekare Madagasikara fantatrareo ny anarana izay tsy tononika tsy misy dika zany andriamatora vatomanga zany ahitsangana n'izy ny androany anamarina azo zavatra teneniko zao fa zay mampaminaniraka naviana tenako hitsangana n'izy zany mbola velinay anamarina zao teniko zao mbola misy afatra kely apetrako amiko eto fa amiko voafetra ny fananana zany andriamatora vatomanga zany ary tsy arak'izay netretanao zany hoe reny vola resahany volan'olona mampiasa azy fotsiny reny fa raha ny tenany renena voafetra ihany. Misy révélation ataoko rindrina miresadresaka an'io raha voresaka koa dia mety hoatefa koa misy avatra tiako apita mantsy ambadika zany manaraka zany dia hoe tany Afrika Atsimo d'origine indienne moa zany izy zay ny filombalasa azy zany hoe parana d'origine indienne zany no nanozongozona tao Afrika Atsimo zay napiongana ny Jacob Zuma ny filohan'ny Afrika Atsimo nampanao démission anazy. En Afrique du Sud, un pays longtemps sous l'emprise d'une très riche famille indienne qui entretenait des relations au plus haut sommet du pouvoir, les Gupta. Pots de vin, marchés publics truqués, népotisme, la liste des exactions qui leur sont reprochées est très longue. Les Gupta sont même accusés d'avoir capturé l'État sud-africain au sens propre du terme. Ce scandale politico-financier, le plus important en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, tient la nation arc-en-ciel en haleine depuis des années. Le reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. La famille Gupta possédait non seulement les mines de charbon, mais elle contrôlait aussi le carnet de commandes de la Compagnie nationale d'électricité, Eskom. Ce mastodonte qui fournit près de la moitié de l'énergie du continent était dirigé par Brian Molefe, un protégé de la famille indienne. En choisissant les patrons des entreprises publiques, les frères Gupta capturaient l'appareil d'État. Quand le poteau rose a été découvert, les larmes n'ont pas suffi. L'ensemble de la direction a été remercié. La Société nationale d'électricité est aussi en faillite. Sa dette est estimée à plus de 25 milliards d'euros. Mais ces scandales n'auraient jamais éclaté sans le travail incessant des journalistes sud-africains qui ont fini par faire tomber l'empire. Les Gupta Leaks, ces milliers de courriels rendus publics au fil des ans, touchent tous les secteurs, mines, transport ou agriculture. Et ils apportent tous les jours plus de preuves sur la corruption des élites. La plupart des scandales que les Gupta Leaks ont mis en évidence ne sont pas nouveaux. On le savait déjà. Mais ces fuites ont apporté des éléments de preuve au dossier à charge contre les Gupta, leurs complices et un certain nombre de politiciens aussi. Il aura fallu la chute de Jacob Zuma et l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa pour changer le cours de l'histoire. Le nouveau patron de l'ANC n'a jamais caché sa volonté d'en finir avec la corruption des esprits. Aujourd'hui, nombreux sont les procès qui impliquent les Gupta ou leurs associés. La fratrie est sur le banc des accusés. L'opposition jubile. Nous ne permettrons pas que l'Afrique du Sud soit vendue autour d'une assiette de curry. On n'a jamais fait partie de ce scandale. En quelques années, les Gupta sont devenus l'une des familles les plus détestées du pays. Go Guptas! Go Guptas! Go Guptas! Leur fortune est estimée à plus de 6 milliards d'euros. Ils ne l'ont jamais reconnu. On est tout petit, Stéphane, tout petit. On l'a déjà expliqué. On représente à peine 1% de la bourse de ce pays. Pour échapper à son mandat d'arrêt, Ajay Gupta s'est réfugié à Dubaï. Avec la chute de Jacob Zuma, la famille indienne a perdu son statut d'intouchable et le pays tout entier attend que justice soit rendue. Ils sont les principaux suspects dans le vaste scandale de corruption qui a abouti à la chute de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les frères Gupta ont été arrêtés à Dubaï. En 2018, une commission indépendante avait été chargée d'enquêter sur la corruption d'État. La famille Gupta s'était alors évanouie dans la nature, mais les preuves, elles, ont été fermement établies. Selon certaines estimations, Jacob Zuma et les frères Gupta auraient raflé l'équivalent d'environ 3 milliards d'euros.
Ny politika zany lasa maivamaivana fa le toe-karena mihitsy ny tena mibaiko azy eo dia milaza aminareo fa tena zairan-kerana mihitsy ny vao tavavoaka anatin'izany fa inona moa tiako atsidika anatin'izany resaka zany areo miazona ny Madagasikara ny iraky ny aviliana matoa miteny dia tsy hoe fahasahina tsy fahasahina fa ny hery ny fahefena aviliana no itenenako za tsy mampirisika an'izany izy anao ninona amin'ny vahiny eto fa mampafantatra anao kosa ny tokony fantatrao hoe matoa anao vao azo loatra an'izao dia misy hery sy fahefan'ny vahiny io hery sy fahefan'ny vahiny io tsy mivahazany io ary tsy resinao io nizaniza ataonao io raha misaraka amin'ny avonina ianao raha tsy ny avonina no miazona anao aty io zany tsy ady varotra hoe tokatokana takan'izany fa azo sedraina zavatra tsy efanresariko teto fa zay ny lala tokana ivoaha Madagasikara fa manana ny hevitra fito io zany dia hoe tsy misy tompoko ny fahalovana tsy misy ny fahalovana raha tsy roa no mifanaiky misy zany ny mpanao an'ilay ataontsika hoe ny corrupteur zay lazantsika ny mpanao an'ilay kolikoly sy ny sisa ary misy ny tsy kombakomba matetika zany ilay fanjakana ilay mpitatana samihafa no ampiasain'ireo vahiny dia azona alolo vola fotsiny ianao vidiny vola sandainy vola sy ny sisa dia manaraka azy fotsiny ianao dia nefa ranao mety ho tonga ohatranao andriamatoma amin'ny ravatomangy ianao fa io olo dia tsy nanapo hoe ho tonga eo nge izy ny farany zay zany tsara fantatrao zany zavatra zany tsy mifantany akory izy ho tonga eo amaranao kaniny satria nitontonoky ny anarany eo amin'ny malagasy azy zay fantatro fa misy raha israelita izy taranaka Israely izy tsy mitsokombakomba tsy nandrena ariary ary nanana planina tokoa amoahana ny krizy Madagasikara fantany zany zavatra zany ny tenako namolavolany planina io dia nanolotra azy tamin'ny alanana olona hoe atao fitetikry teto Madagasikara tao anatin'izany ny fikaona antom-pirenena fa matomaro samihafa moa tsy nikeny etiko lazana zany tsy nehitreritratsy zay ny azo natao zay no mivita ny azoko ambala le zao fantatro fa dia miatrika ady sarotra ianao ny mamiravatony pitapitao le afa raha anzay manana azy zavatra tokana no atoko aminao adidy le izy satria efa azoko famananiana dia ambarako amin'ny révélation-ko afanafany no hoe angataka anao atodika amin'ny avinindra zay tonoy mystère iraky ny avinindra zay fotsiny anangatako anao marina ny teny ministre ny chance ao izy 1 sur 1 million fa ny avinindra kosa zany mahavinindra azy chance ohatran'izany ho idivanao ho ivoahanao no mahavinindra azy tiako apetraka tsy andao hoe tsy kombakomba na hoe ny avinindra tsy kombakomba mizana izy fa raha misy ny famarinana raha misy koa mety fibebahana dia fotoana zao nataoko mivatambatana tsy nitady fianakavianao satria mandeha ny zavatra nomeran'ny tanàna ka so tazan'ny olona ano any dia mivadika zavatra ataoko mivatana za olo mazava mandeha mazava ka apetraka aminao ny antso zany atodika amin'ny avinindra fa hitarany aniny avinindra fantatro misy famanina azy kotoa samy teny imasomasotra dia mivantana karaha ianao ny antso dia vita ny adidiko ho azy mandahy miafatra zay nambarako rehetra tao azy nazy famanasa-tanana ny iraky avinindra voalaza koa ny tiako ambara rehetra eto ny zavany anao zao dia tsy mpitsokombakomba fa mpanao gazety malala-tsaina tsara ampolo taona ny telopolo taona fantatro farava kely fantatro dia fanady aty tsy amindranahy miatrika fahasairana anatanteraka Madagasikara ity no toky fiolahana farany zany anjainantsika dia lala maintso be ny amin'io ka na ho any akady io na ho any amin'ny lalan'ny fahazava Madagasikara 10 taona ho an'ny frantsay ho amin'ny fikazana vaovao zay mafy no mafy ary 10 taona ho antsika za ny matoforoa mitodika aminao raha tafaontsika amin'ny raha voninahitra ny avinindra atsaika tapon'olo anao misy adidy amin'ny firenena fantatra ny ezaka ataonao ary fantatro koa ny fahasairananao fa azoko famanina koa ny aminao matoa samy antsoantso tahaka an'izao dia misy fanatrehantsika tena tetatety eo tsy misy nizana izy na dia vera mitatana ary izy dia tena antsika sanao dia afatra foy asivy distance tsy maninona tsy mandray tanana tsy maninona fa ilaza zavatra aminao ary dia veriko fa zava-dehibe zany ary sitraka amrena tanteraka raha tsy tanteraka moa efa napetrako taminao ny afatra teo aoka mazava koa mamazava misorotsoroko